miarabanao ry avako mitain'Andriamanitra manokana mahatratra ty Alahady fa 12 ny volana Aprily, Alahadin'ny Paska anio, ilay fotoana lehibe indrindra amintsika kristianina, dia fankalazana ny Tompo, ilay Jesoa nandresy ny fasana, nandresy ny hazo fijaliana, nandresy ny fahotana ka nitsangana tamin'ny maty, velona mpandresy, hamonjy antsika. Izany fotoana lehibe izany ry avana no ankalazantsika ny Tompo, tsy amin'ny ty anio ty ihany fa amin'ny androm-piainantsika rehetra. No hevitra izay banjintsika moa ry avana amin'ny ty anio ty dia ny hoe Vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino. Ny ary avako io mansika ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny izao fiaraha-mivavaka izao. Ko manomeloa ny bokin'ny Apokalipsy, toko 5:10, andininy 9 tapany 2 ka hatramin'ny andininy 4. Mameno koa ny fanikam-pinoana laharana 7 amin'ny fanikam-pinoana ambaran'ny soratra masina. Fotoam-pivavahana amin'ny endriny 7 ny ombonantsika amin'izao Paska 22 izao. Ry avako malalo amin'ny Tompo, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, avy amin'ny fanahy fito eo anoloanan'ny seza fiandrianana, ary avy amin'ny Jesoa Kristy, ilay Vavolombelon'ny marina, lamatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjakan'ny tany. Amen. Dia ry avana rahantsika mamaky ny Apokalipsy toko 10 dia rahantsika manome voninahitra ny Tompo Andriamanitsika manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hatahotra, ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo? Fa ianao ihany no masina, ary ny firenena rehetra ho avy iankohako eo anatrehanao. Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Ny hira 470 ndia rahantsika mideran'ny Tompo ry avako ankehitriny.
dia ary afako iombana amin'ny vavaka fidirana isika, ivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesoa Kristy mpamonjy anay, ilay fanandresan'ny fahafatesana ka nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjena anay. Ilay Jesoa niaritry ny mafy kanefa nivoaka ho mpandresy ka nitsangana ho velona. Ndreto izay Tompo midera sy manome voninahitra anao, io izany famonjena mahagaga vitanao anay zanak'olombelona izany. Ndreto izay Jesoa manome voninahitra anao noho ny fandresenao mihezinezina vitanao ho mariky ny fitiavanao anay. Tompo tianay io, ny angatana indrindra aminao dia ny fanahinao no hirotsaka aty amponay rehetra mba azahoanay tokoa miombona amin'izany fandresena izany, ka izao fiaraha-mivavaka izao na dia tsy afaka tanterahana eo anivon'ny fiangonana aza, fa any amin'ny isany tokantrano no natanterahana izany, dia mba otrehanao ane izany Tompo, ka na inona fahasairana, na inona sentosento, dia mba hivoaka ho mpandresy toanao koa ane izahay. Ary izao fanompoam-pivavahana izao ane mba ho fitahy, ho fanomezan-toky ho an'ny havanao rehetra, ho an'ny zanakao rehetra Jesoa, eny ho an'ny mpino rehetra sy ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao izay manaraka izao fiaraha-mivavaka izao. Dia amin'ny anaranao re Jesoa Kristy Tomponay, ilay efa maty sy nisorelika ny eto ambony hazo fijaliana, ilay nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjena anay, manonona izany mivavaka izany. Amen. Dia afaka hanomana amin'ny fomam-panahintsika isika, azahoantsika mandre ny tenin'Andriamanitra izay vakeny amintsika sy ho torina amintsika amin'ity anio ity. Ny hira 770 amin'ny fitonjato, andininy voalohany, faharoa ary ny fahaefatra no hira ataontsika, ka manasa anareo manokana rakizy, ianareo zatovo, ianareo tanora, maiombana manokana amin'ny alalan'izao hira izao. Ary aorianan'izay dia isy vavaka izay hitonanam-bavaka ny ankizy rehetra, ny tanora, fa indrindra ihany koa fangatahana ny fijolovan'ny fanahy masina. Aorianan'izay kosa dia andre ny fivaky ny tenin'Andriamanitra isika. Aoriana ny famakiana ny soratra masina kosa dia ny hira 5 ao amin'ny fiarana fanampiny no ataontsika, ka ny andininy faharoa mialohan'ny 4 ny taona.
mivavaka isika. Indreto izahay Jesoa mivavaka indrindra ho an'ny ankizy rehetra, any ankizy sy ny tanora any amin'ny isan-tokantrano izany, izay manaraka izao fiaraha-mivavaka izao. Fa indrindra ireo ankizy sy tanora izay marary, indrindra ireo izay tratran'ny tsy mikaretina coronavirus izany. Jesoa Tompo, ianao le tia zaza, ianao le sakaizan'ny tanora, ianao ny amambo ny fon'izy ireny. Mbo eo ny ilany mandrakariva ka afa-tsiaro azy fa tsy manadino azy ianao Jesoa. Ary raha indrindra tompony talaony aminao, raha mety ianao Tompo, mba nendrenao ny loharanona aretina amin'izy ireny, mba ampitsahatra ny fanaintainana sy ny nofo ka mba azahoan'ny fahasalamana. Iny sy ho an'ny ankizy sy ny tanora ihany, fa an'izay rehetra ao anatin'ny aretina Tompo. Jesoa Tompo, Jesoa anay ianao nefa mitondra ny aretina rehetra, ianao mitalaonay ankehitriny an'ny fahasalamana azy ireny. Fa misaotra anao izay Jesoa, fa na dia eo tokoa ara ny fotoana izay tsy ahafahanay mamonjy ny varavaran'ny fiangonana, dia manome fotoananay mandrakariva kosa nefa ianao iaonanay aminao, indrindra andrenesanay ny teninao, koa ny fanahy masina Tompo, izay efa miasa any amin'ny isan-tokantrano, izay efa miasa aty amponay rehetra ny no androaka ny sentosento, ny fanahiana, ny tsy fono aty amponay rehetra, mba azahoan'ny teninao Tompo mihorom-paka aty anatinay. Koa mitenena Jesoa Tompo araka ny fombanao, miaino izay mpanomponao. Amen. Bokin'ny Joba, toko 7:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Bokin'ny Joba, toko 7:20, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Amin'ny anaran'i Jesoa. Koa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitray, ka hitsangana ny aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary efa levina ny hoditro izao simba izao, sady afaka minofoka aho dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa. Efa matim-pandriana ny saiko atanatika, raha hoy ianareo andeha hanenjika azy fatratra isika. Fa hita ao anatiny fototry ny mahameloka azy, dia matahora ny sabatra ianareo, fa ny fahatezerana dia heloka mendrika ny hovalian-tsabatra, mba ho fantatrareo fa misy fitsarana. Filazantsara araka ny Marka, toko 2:20, 5:5 ka hatramin'ny 20. Filazantsara araka ny Marka, toko 2:20, 5:5 ka hatramin'ny 20. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maraina andro voalohany amin'ny herinandro Jesoa, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena, ilay namohan'ny demony 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesoa, izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy ireo na dia nandre aza fa velona izy, sady efa hitandra-vehivavy, dia mbola tsy nentiny iny ihany. Ary taorian'izany Jesoa dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'ny roa lahy aminy, izay nakany an-tsaha. Ary izy ireo nandeha ka nilaza tamin'ny namany, fa na dia ireo aza tsy ninony koa. Rehefa afaka izany, dia niseho tamin'ny 1:20 lahy Jesoa, raha nipetraka nihinana ireo. Ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy finoany sy ny amafy ny fony, satria tsy ninony ireo efa nahita azy, satria nitsangana izy. Ary hoy izy taminy, mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra, izay mino sy atao batisa no vonjena, fa izay tsy mety mino no eloina. Ary izao famantaran'izao no anarak'izay mino: hamoaka demony amin'ny anarako izy, hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray mena rano izy, ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy hampaninina azy izany. Hametra tanana amin'ny marary izy, dia ho sitrany ireny.
Ary Jesoa Tompo rehefa niteny taminy dia nampiakarina ho any an-danitra ka nipetraka ankavan'Andriamanitra. Fa izy ireo kosa dia lasaka nitoro-teny eny tontolo eny. Ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Amen. Ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina 5:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ny epistily voalohany ho an'ny Korintianina 5:20, andininy 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana ny ilazan'ny sasany eto aminareo fa tsy misy fitsanganan'ny maty? Fa raha tsy misy fitsanganan'ny maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toro-teninay, ary foana koa ny finoanareo. Ary dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana an'i Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty, dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny finoanareo, ary mbola amin'ny fahotana ihany ianareo, dia very koa izay efa nodimandry eo amin'ny Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anatenantsika an'i Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria ny olona iray nisehon'ny fahafatesana, dia ny olona iray kosa no nisehon'ny fitsanganan'ny maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama no hahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy. Kristy no santatra, rehefa afaka izany, dia izay an'i Kristy amin'ny fiaviany. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry avako malalo amin'ny Tompo, ho aminao hatrany ny fanahin'i Jesoa Kristy, dia ilay fanahy fampahery, ilay fanahy mamelona fanantenana mandrakariva. Ka azahoanao fampaherezana amin'izao Alahady Paska izao, amin'ny tenin'ny Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika anio, araka izay novakian'ny mpanompony teo, ao amin'ny filazantsara araka ny marika 2:40, ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny andinin'ny 8. Amaraparana ny vanim-potoana ny fahavarana izao ry havako. Ary tsy ho ela dia hiditra amin'ny vanim-potoana ny ririnina isika. Vanim-potoana izay maro ireo trangam-piarahamonina izay mitranga fomba maro samihafa, ary ray amin'ireny ny famadihana. Ary matetika ry havana ho an'ny olona izay manao izany famadihana izany, mialoha azy ireny, dia misy hatrany ireo fambara maro samihafa tahaka ny hoe niseho amiko ranona tamin'ny alina, ka nilaza hoe mangatsika izahay. Zavatra mahagaga nefa ry havana dia izao. Na milaza ary ireny olona ireny fa nisy ny fisehoana, ilay olona izay ambarana dia mbola maty ao pasana ihany. Tsy tahaka izany kosa nefa ry havana antsika pino. Fa ilay Jesoa Tompontsika, na dia maty aza noho ny fahotantsika, ny toetra tao pasana, dia nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana ka velona. Izany Jesoa velona izany no niseho tamin'ireo mpino teo alohantsika. Ary tsy niseho ihany,
fa naniraka azy ireny mba hijoro vavolombelon'ny fitsanganana ka nambaro zany amin'ny hafa. Vavolombelona telo ry havana no ambaran'ny marika amintsika amin'ity anio ity, ka ndio mijerentsika tsirairay avy ny amin'izay nisehon'i Jesoa taminy sy ny amin'ny fijoroana vavolombelona tanterahan'izy ireo. Voalohany amin'izy ireny ry havana dia Maria Magdalena. Raha nanaraka tsara amin'ny famakiana soratra masina ianao, enomboka teo amin'ny 19 ka hatramin'ny 110 nanazavany marika izany. Tsaro Maria ry havana eto fa ny atao hoe vavolombelona eto dia olona izay nisehon'i Jesoa, nahitan'i Jesoa ary nanambaran'i Jesoa amin'ny hafa. Voalohany tamin'ireny vavolombelona ireny ry havako i Maria Magdalena. Maria Magdalena dia vehivavy jiosy. Ary mahagaga ry havana dia izao, na dia ao anatin'ny fiarahamonina izay tsy dia manome lanja loatra ny vehivavy, ny fiarahamonina jiosy toy ny fiarahamonina tatsinanana rehetra, ataky ny fiarahamonina tatsimo rehetra, dia mahagaga fa izy no nisehon'i Jesoa voalohany tao aorian'ny fitsanganana. Tiany ny Tompony maneho ry havana eto fa manana anjara ao amin'ny programa mpamonjen'i Jesoa ny vehivavy. Ary profon'izany ny fisian'ireo vehivavy maro izay nanaradian'i Jesoa tamin'ireny asa-pamonjena mahagaga rehetra izay nataony rehetrarehetra ireny. Ary isan'ireny ihany koa rehefa nandeha ny fotoan-tsarotsy Jesoa ka nijaly teo amin'ny hazo fijaliana izy, ny lehilahy somary tsy dia hita loatra fa ny vehivavy no teo. Ary isan'izany Maria Magdalena, isan'izany Maria renin'i Jakoba, isan'izany ireo vehivavy maro izay naharitra ny toetra teo amin'i Jesoa. Raha mamaky ianao any amin'ny 120, ny 170 sy ny 170 no nambarana izany. Izay ataon'i Jesoa eto ry havana dia izao, fanomezan-kasina ny vehivavy. Izany no ataon'i Jesoa eto. Ary tsy ny vehivavy ihany no omeny asina, fa fanomezan-kasina ho an'izay rehetra atao anjorom-bala eo amin'ny fiarahamonina. Asehon'i Jesoa manjava tsara ry havana fa manana anjara ho aminy sy eo amin'ny drafim-pamonjena amin'izao tontolo izao ny olona rehetra ary ao anatin'izany ny vehivavy. Fa i Maria Magdalena ry havana dia miavaka loatra amin'ny vehivavy rehetra satria ambara eto fa namoahan'ny Tompo dia amin'ny fito izy. Atsorony izany dia hoe isan'izay vehivavy heverina fa mpanota i Maria. Nefa ny mahagaga dia izao, nisehon'i Jesoa izy ary isan'izay natsoin'i Jesoa mba hijoro ho vavolombelona. Zavatra telo ry havana no miharihary eto. Voalohany dia izao, atsimbadiky Jesoa ny lojika amin'ny olombelona. Atsimbadiky ny Tompo izany ka asehon'ny Tompo fa izy velona dia afaka mamendra fo amin'ny olona rehetra, afaka maniraka ny olona rehetra, ary izay tia nijoro vavolombelony dia antsony sy raha. Ny faharoa dia izao, tokony omen'Andriamanitra antsika zanak'olombelona izay tarana behivavy, fa na dia eo ara izay mety fahotantsika, na eo ara izay mety fahantratsika, dia mijerentsika ny Tompo, miraharahany amintsika ny Tompo, ary ao anatin'ny planin'Andriamanitra ho famonjeny izao tontolo izao isika. Fa ny fahatelo dia izao, Jesoa mampahery eto, fa na inona zavatra mitrango amin'ny fiainanao sy ny fiainako, Jesoa dia minitsy nijery ny lasantsika. Ny zava-dehibe amin'ny Tompo dia izao, ianao mibebaka amin'izao ora sy fotoana izao. Izay ny tena zava-dehibe amin'ny Tompo. Isika miova fo ka vonona hijoro vavolombelona tahaka ny Maria. Izany dia afaka miandrasan'i Jesoa, dia afaka malalo amin'ny Tompo. Sarotsarotra ihany no nahazo an'i Maria satria faly izy fa nisehon'ny Tompo. Sadaikatra iny izy satria hoavana niraka ampanaovan'ny Tompo azy. Nefa dia nasehon'i Maria mazava tsara fa na eo ary izany rehetrarehetra izany, ny zava-dehibe taminy dia niraka nampanaovan'ny Tompo, ka nandeha nijoro vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo izy tamin'ny mpianatry Jesoa sy tamin'ny mpino ny fahotana. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsy raiky tahotra Maria rehefa nisehon'i Jesoa, tsy nifaly anaty fotsiny ihany izy, na nifaly tao tokantrano, fa lasa izy anambary izany tamin'ny hafa. Ry havako malalo amin'ny Tompo, isika ihany koa na dia ao anatin'izao fiboana ny trano izao aza, isika ihany koa ry havako dia mba tian'ny Tompo hijoro vavolombelony ao tokantrano ao,
fa raha mitondra fahafatesana, fa na mitondra orora aza mitsimoka retina coronavirus. Jesoa Tompo kosa ny fitsanganan'ny tamin'ny maty dia mitondra fitoniana, mitondra fahavelomana, mitondra fiainana sy fandresena ho antsika mpino rehetra. Eny tsy ho an'ny mpino ihany fa ho an'izao tontolo izao mihitsy. Ko na inona degré ny finoanao, na inona tsy fahataterahanao, na inona lasanao, ny zava-dehibe amin'ny Tompo dia zao miova. Meteza mba ho vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ka nambary zany amin'ny ankonanao ao an-tokantrano. Anambary zany amin'izay rehetra mifanonjo aminao. Raiso ho fiomanana ho anao ry afaka izao confinement zao. Fa misy mission lehibe omeny Tompo anao na ho tokantrano zany, ary tsy maintsy mbola ho avy ny fotoana anaovanao izany eo anatrehan'ny mpiarabe. Vavolombelona faharoa kosa ry afaka izay nisehon'ny Tompo dia ny roalahy. Voambary indrindra zany eo amin'ny 220 sy ny 230. Asehon'ny Jesoa eto ry afaka. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia tsy voafetra tao Jerosalema sy ny manodidina intsony ny sehatra hiasana, fa afaka miseho amin'ny toerana rehetra, ny tranga rehetra, amin'ny endrika rehetra n'aiza ny Tompo, na ao tanàna, na any an-tsara, na eny an-dalana, dia afaka miseho sy miasa amin'ny Tompo. Ary zany indrindra no ny tranga eto ry afaka, fa teny an-dalana no nisehony tamin'ireto roalahy ireto. Niara-dita amin'izy ireo ny Tompo Jesoa. Ny dia eto ry havana dia maneho amintsika fa na aiza misy ny mpino, na aiza misy antsika, dia tsy irery itsika fa miara-dalana amintsika seho anilantsika mandrakariva ny Tompo. Na inona trangan-javatra na miseho amin'ny fiainantsika dia tsy mamela antsika ho rery ny Tompo, fa manatrika antsika izy. Miombona amin'ny sentosento izy, miombona amin'ny manahirana izy, miara mizaka amintsika ny mafy ny Tompo. Ry havako malalo amin'ny Tompo, misafiritako izao tontolo izao noho ny afitsika ny Covid-19. Mahireza ry havako, fa tsy irery isika. Na mpitsabo anao, na mpitondra fanjakana ianao, na manana andraikitra amin'ny fivavahana ianao, tsy irery isika. Fa miandany amintsika ny Tompo Jesoa amin'izao fahasahiranana izao. Fa ny Tompo dia efa nilaza tamin'ny mpianany, ary miteny aminao koa izy anio manao hoe tsy hamela anareo ho kambody aho. Dia ho toavin'ny Tompo amintsika tokoa ny izany tenin' izany ry havana. Fa ny zavatra faharoa mitranga ihany koa ry havana tamin'ity dia ity dia izao: ireto roalahy nisehon'i Jesoa ireto dia tsy apôstôly, tsy mpianatro ny Tompo izy ireo, fa olona tsotra. Tiany Jesoa aseho amin'izany ry havana dia izao: Jesoa dia afaka maneho ny voninahiny amin'ny olona rehetra. Jesoa dia afaka miara-miasa amin'ny olona rehetra. Talohan'ny nitsanganan'ny Tompo tamin'ny maty ry havana, tena misy hevitra mampisaraka tokoa ny ara-pivavahana sy ny tsy ara-pivavahana, ny mpitondra fivavahana sy ny olona tsotra. Fa rehefa maty teo ambony hazo fijaliana kosa ny Tompo Jesoa ry havako, dia tritra ny hevitra lamba tao amin'ny tempoly, nampiavaka ny masina sy ny tsy masina indrindra, fa tonga eniko ny voninahitran'Andriamanitra avokoa ny tany rehetra sy ny olona rehetra. Indrindra moa ry havana fa resin'i Jesoa teo ambony hazo fijaliana ny fahafatesana ary nitsangako velona ny Tompo Andriamanitsika, dia tonga manana anjara ao amin'ny Jesoa Kristy avokoa ny olona rehetra tsy akanavaka. Manana anjara fitahiana, fa manana anjara andraikitra ihany koa. Satria indraindray koa tsy dia mieritreritra hoe zany fijoroana vavolombelon'ny Tompo zany, zany fitoriana ny filazantsara zany dia anjaran'olona voavotokana manokana, anjarandry mopera, anjarandry pastoro, anjarandry presbitera, anjarandry paster, anjarandry mpitandrina zany. Fa izao tenin'Andriamanitra kosa nefa rehefa na dia maneho fa amin'ny olona rehetra ny zara fanompoana omeny Tompo Jesoa. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia miantso maneraka ny olona rehetra mba ho vavolombelona. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ary aroto izao confinement izao mba hiomanana ifampahirezanao, tsy hampahirezanao ny hafa, miantso anao ny Tompo, miantso ny olona rehetra ny Tompo mba hitsoho vavolombelona. Miantso anao izy ry Dada,
miantso anao izy roniny, miantso anareo izy rakizy, miantso atsika rehetra ny tompo mba hijoro vavolombelona, anambaro re tany le an-danitra fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo. Velona ny tompontsika. Isika mety tsy afaka mivoaka ao trano, afaka mifandray amin'ny telefôny tsika, ianareo rakizy afaka mifandray amin'ny Facebook, afaka mifandray amin'ny internet tsika, dia ampaharitahoren-tany le an-danitra rehefa amin'izao Paska izao fa nandresy ny tompo. Velona ny tompontsika ka afaka mamonjy sy manafaka atsika amin'ny zavatra rehetra. Ny vavolombelona fahatelo rehefa izay nisehon'i Jesoa ka ambarany Marika eto dia ny 120 lahy izany na ireo mpianatra Jesoa. Raha manaraka tsara sy dia manomboka amin'ny 420 ka hatramin'ny 420 izany. Reto mpianatra Jesoa reto rehefa dia anisan'ny nandray be tamin'ny tompo izy. Nahita ireo asa mahagaga nataon'i Jesoa, nandeha ireo fampianarana maro nataon'i Jesoa, nahita ireo fananganana sy fanitsiana marobe izay nataon'i Jesoa. Niandry zava-dehibe tamin'izy ireo ny tompo, indrindra fa ny finoana ny teniny izany. Indrisy anefa rehefa nafatsy izany ny tranga, ka izany no nahatonga an'i Jesoa nanome tsiny azy ireo. Tambara tsara ho izany fa Jesoa nanome tsiny azy ireo. Tsiny noho ny tsy finoana izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Fa efa intelo rehavako Jesoa nampiomana azy ireo, fa tsy maintsy ho faty Jesoa, kanefa na ho faty ary ny tompo tsy maintsy mbola hitsangana amin'ny maty. Mamakitsika any amin'ny filazantsara araka ny lioka rehavako dia ho hitanao any izany fampiomanan'i Jesoa intelo izany. Hatenotro zareo izany. Ary tsy vitan'izany amiko rehefa nafa nanome tsiny azy ireo Jesoa noho ny amafy ny fony. Ahoana ho ianareo? Nandeha Maria Magdalena nanambara tamin'izy ireo fa velona ny tompo sy nitsangana sy nino. Tonga tany amin'ny roalahy izay niada-talana tamin'i Jesoa nanambara tamin'izy ireo fa efa velona ny tompo, tsy ninona izy ireo. Nahoana toko moa ry havana ny tompo no tsy hanome tsiny azy ireo noho izany tsy finoana izany. Eto nefa ry havana dia asehon'i Jesoa fa tena tiany reto mpianany reto, ka tsy nisorona ny tompo nanitsy sy nanarina azy ireo. Ry havako manalo amin'ny tompo, ho anao koa izany tenin'Andriamanitra izany. Ho anao koa no itodian'Andriamanitra ankehitriny amin'ny alalan'izany teniny izany. Firy taona moa ianao izao? Firy izay ny tenin'Andriamanitra renao? Firy izay ny tenin'Andriamanitra novakianao? Ry havako malalo amin'ny tompo, miandry zava-dehibe aminao koa ny tompo. Miandry zava-dehibe amiko koa ny tompo, indrindra fa ny fahatokiana ireny tenin'Andriamanitra ireny novakiana sy ny ainatsika ireny. Miandry zava-dehibe amintsika ny tompo. Ny 120 lahy mety tsy dia nanam-potoana firy izy isaintsaina, fa izaho sy ianao kosa rehefa ararotsy izao confinement izao, mba azahoantsika mandiny teny, azahoantsika misaintsaina ireo tenin'Andriamanitra maro rehefa norenesitsika, izay efa nataon'ny tompo teo anatrehantsika. Saintsaina ireny tenin'Andriamanitra ireny ry havako, hiaino ireny tenin'Andriamanitra ireny ry havako, zarao ihany koa ireny tenin'Andriamanitra ireny, fa matoa ny tompo nanome anao zavatra betsaka dia miandry zava-dehibe aminao koa ny tompo. Ry havako manalo amin'ny tompo, asehon'i Jesoa eto fa tena ray aman-dreny izy, tena mpampianatra ny tompo, ka tsy mionona fotsiny izy amin'ny fanomezan-tsiny reto mpianany reto, fa nareniny Jesoa mihitsy ny finoana izy ireo, nareniny tompo ny fiainan'izy ireo, ary navelon'ny tompo tamin'ny toerany sy ny andraikiny reto mpianany reto. Zavatra ho ry havana no amerena amin'ny tompo azy ao amin'ny andraikiny. Voalohany, nomeny tompo baiko izy ireo, mba hanana fahasahiana hijoro vavolombelon'i Jesoa amin'ny alalan'ny fitohinany filazantsara. Fa ny faharoa dia izao, nanome toky azy Jesoa fa amin'izany asa fijoroana vavolombelona ny fitsanganan'ny tompo izany dia hiara-miasa amin'i Jesoa, ho eny anilan'i Jesoa, hiara-mandeha amin'i Jesoa. Ny andinin'ny faharoapolo moa no manamafy izany. Ry havako manalo amin'ny tompo, ny mahampino antsika mpino, ny mahafiangonana any fiangonana dia isika mijoro vavolombelon'i Jesoa Kristy, ilay Jesoa Kristy nitsangana tamin'ny maty mba ho famonjeny izao tontolo izao, ilay Jesoa Kristy nandresy hatramin'ny fahafatesana. Izany no mahafiangonana ny fiangonana. Ka na inona toe-javatra mahazo ny fiangonana, mahazo antsika mpino ankehitriny dia izao, ambarao, torio
fa velona Jesoa. Mbola misy ny fotoana riavako izay omen'Andriamanitra anao ankehitriny, indrindra fa ao amin'isa tokantranao, dia ambarao zany tenin'Andriamanitra zany, torio zany tenin'Andriamanitra zany. Amin'ireo tambazotra mpifandraisana maro samy hafa raroty, zarao zany tenin'Andriamanitra zany, fa velona tokoa ny tompontsika, ary mpandresy ny tompontsika, ary zao sy ianao koa dia tiany Tompo io mpandresena miaraka aminy. Koa araroty ry avana zao fotoana zao, araroty ny andro azo anaovantsony, fa tsy maintsy hifarana zao confinement zao, hifarana zao fiboana antrano zao, dia ho rotoroto indray ny fiainantsika, ho azakazaka ny fiainantsika, dia ho azakazaka tahaka izany koa. Iraka mpanaovy Tompo tsy mba hitorina ny filazantsara. Araroty zao fotoana zao mba hiomananao, fa tsy ny tenin'Andriamanitra, sainy ny tenin'Andriamanitra, miomanana ambary zany tenin'Andriamanitra zany, mba ho vavolombelon'ny tompontsika. Zao nefa nafatro ny Tompo aminao, aza matahotra anao ry havako, aza manahina, fa ny zava-tsarotra tsy maintsy isy foana, fa na isy ary ny zava-tsarotra, tsarovy mandrakariva ry havako, eny tsarovy fa Jesoa eo anilana. Jesoa lay mpandresy, nandresy ny fahotana izy, ary raha misy natao zava-tsarotra indrindra dia ny fahotantsika zanak'olombelona. Efa resin'ny Jesoa teo ambony hazo fijaliana zany ry havako, koa maty fiain'ny Tompo, fa ilay Jesoa velona dia ho anilanao izy, miandany aminao izy, miara-dalana aminao izy, mahita ny fiainanao izy, amin'ny manahirana anao io, indrindra fa amin'izao vanim-potoana zao. Mety ho sahirana ve ianao, tsy afaka makany am-piangonana, miaraka amin'ny Tompo mampahiry anao izy. Mety ho sahirana ve ianao amin'izay hoanina sy sotroina sy ny fiainana andavanandro, ny Tompo any ambanao sy ampahiry anao, azahoanao ny sahazanao. Sahirana ve ianao sy miadi-tsaina ve ianao amin'ny asanao, indrindra fa rehefa hifarana zao confinement zao, apetrao amin'ny Tompo zany, fa izy ny mahalala sy mandamina ny zavatra rehetra. Ry havako malalon'ny Tompo, anio raha mety ianao dia ianao indray no tiany Jesoa iseho, tsy marirery intsony na ny roa lahy na ny 120 lahy, fa ianao mihitsy ao tokantranonao, ianao amin'ny maizy, ianao mihitsy no tiany Tompo mba isehoana amin'izao Paska 22 izao. Ianao no tiany Jesoa mba ho vavolombelon'ny, anambara amin'ny ankonanao, anambara amin'ny mpiara-belona aminao, anambara amin'ny mpianakavy aminao, fa velona tokoa ny Tompo, mpandresy ny Tompo, ary azo antoka ny fiainantsika pino, na ny fiainantsika ety an-tany zany, fa indrindra ny fiainantsika any amin'ny fanjakana ratrizay. Manome toky ianao ary avako amin'ny Tompo ankehitriny, fa ho indrindra mantso ny Tompo aminao hoe ary ianareo no vavolombeloko anambary ahy, ary aza matahotra, fa indramombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Teo an'Andriamanitra ireny ny voninahitra, fa mifanahiny mba antsika rehetra, atokitsika izany tenin'Andriamanitra izany, ka nanantsika fahasahiana hijobo vavolombelon'ny Tompo, fa nandresy ny fahafatesana izy, ary velona ny tompontsika, ilay nitsangana tamin'ny maty. Ho azy eny ny voninahitra, fa ny fanahiny famparizana kosa ho amiko, so aminao. Amen. Izao raha tsy ary avako ny Tompo Andriamanitra ny amin'izay sitrapony, amin'izay teny nomeny antsika amin'izao Paska izao. Ho feny izany tenin'Andriamanitra izany rehefa dia anao anjara iro ireo tanora zanantsika atao amin'ny antoko-pirana Ambavahadimitafo na ny amaha izany. Ny ira izay ataon'izy ireo dia mitondra ny lohateny hoe velona ny tomponay.
tsiarevana ny tompo amin'izany sitrapony izay norerisitsika izany. Kanefa samy matinitiny tsy fenatry amin'izany rehefa dia samy mahatsiaro ny tsy fahatanterantsika. Indesika iombona amin'ny alalan'izao vavaka fifonana izao. Mivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay fa natohinana tokoa miseho amin'ny fiainanay. Dia manakambara aminay mandrakariva ianao. Ary maneho ny sitraponao. Sitraponao ny amin'izay andrahanao anay. Mba ho vavolombelona aho. Iorenanay amin'ny finoana. Dia ny finoanao Jesoa ilay velona sady mpandresy. Tompo tianay. Mahatsiaro menatra nefa izay ankehitriny satria tsy nanana fahasahiana. Ijoro vavolombelonao araka ny sitraponao. Indray izay azo ny enatra. Indray izay azo ny fahalaina. Tompo, ifonanay aminao reny. Eny ilay Tompo Andriamanitra io. Mihoatra lavitra noho izany ny fahotana izay vitanay. Na tamin'ny tsy fahatanteranay ny sitraponao izany. Na tamin'ny nanomezanay alahelo ny mpiara-belona sy ny mpianakavy ny finoana izany. Eny Tompo. Maro be tokoa ny fahotana izay vitanay tany amin'ny afina rehetrarehetra. Ko ankehitriny Tompo. Izany ny entorahanay aminao. Ibebahanay aminao. Ary anehoanay ny fahavononanay amin'izao sisa izao. Ankatony sitraponao. Ankatony didinao. Ho tiany namanay tahaka ny tenanay. Araka nefa didinao rahateo. Dia amin'ny anaranao Jesoa ilay mpamela heloka sy mpamindra fo. Nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Tompo Andriamanitsika ry havana. Dia Andriamanitra fitiavana tokoa izy. Ho asy ianao. Izay mibebaka marina tokoa. Dia matoko sy marina ny Tompo Andriamanitsika ka vonona izy. Ny amin'ny famelan-keloka sy famindram-po ho antsika. Koa ianao ary havana. Ampanajana ny teny famindram-po sy famelan-keloka izay hoen'ny Tompo antsika ankehitriny manao hoe. Ao indrindra ny Tompo manao hoe fa raha fony fahavalo azy isika nampihavanana tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany izany. Marika ny hamonjeny antsika amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanana. Ary tsy izany ihany koa fa mifaly amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesoa Kristy Tompontsika izay nahazahoantsika ny fihavanana ankehitriny. Ko amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo ry havana. Ilay endrika ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra. Dia vaovela ny elokao rehetra. Ary amin'izao sisa izao. Aza manao taintsony. Amen. Sambatra ny olona izay vaovela ny elona. Sady voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka. Ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny hira fahaenina amby roapolo ao amin'ny fiarana fanampiny ry havana ny ataontsika. Ho fisaorana ny Tompo ny amin'izany famindram-po izany. Ka ny andininy voalohany sy ny fahatelo ny rahantsika nideran'ny Tompo amin'izany.
Dia riavana osentsika horetany an-danitra tokoa fa vonona ijoro vavolombelon'ny Jesoa Tompo sika. Ilay nitsangana tamin'ny maty ka nandresy ny fahafatesana. Dia osentsika fa vonona sika amin'ny fitohinan'ny filazantsara ny Tompo. Dia ariombonantsika riavana ny fanekam-pinoana larina fahatelo. Dia ny fanekam-pinoana ambaran'ny sokatra masina izay manao hoe mino n'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika. Fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an'i Jesoa Kristy zanan'ilay tokana tompontsika tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarinana ny fiainana. Izy dia tsy mivomaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina. Izy ny nanambara tamin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovambatizantsika rehetra ho teny iray. Ny fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombo ny finoanay. Amen. Dia mana amin'ny vavaka fangatahany isika riavaka mivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitra, rainay be fitiavana sy be indra fo tokoa ianao, ary nasianao miariary taonany tao amin'i Jesoa Kristy tomponay izany. Indreto izay Jesoa miara-manondrika ny lohanay, maneho ny fahavononanay hiara-miasa aminao Jesoa. Indreto izay Jesoa vonona ho iraka mba ho vavolombelonao, hanambara horetany ten-danitra fa efa nitsangako velona ianao Tompo, efa nandresy ny fahafatesana ianao, ka atomboka izany fijoroana vavolombelona izany atao anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny firenena amin'ny fotoana izay mahamety izany. Tompo tianay io, ho any amin'iza moa izay nentoraka fa tsy any aminao ireo ihany, ko mentoraka aminao izay Tompo, amin'izao zavatsarotra mianjady amin'ny firenena malagasy, mianjady amin'ny isa tokantrano, fa tsy mianjady amin'ny malagasy ihany, fa mianjady amin'ny mpiarabelona manerana amin'izao tontolo izao, noho ny amin'ny farana retina Covid-19 izany, na ny tsimoka retina coronavirus. Tompo tianay, mahatongo seho ety ambany masoandro izany, dia nomenao alalana ny sehony izany. Tsy hitondra loza akory, fa mba hitondra fiadarana, ary mba hampisaitsaina ny zanak'olombelona rehetra ny amin'ny verenana aminao. Tompo, indreto ary izahay, izay mpianakavy ny finoana, izay ny amin'isa tokantrano, ny fiangonana masina manerana amin'izao tontolo izao, mentoraka aminao Tompo. Ianao nefa nandresy ny sarotra indrindra dia ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana. Ianao Tompo ny talaonay ankehitriny, mba hanao ny herinao mahagaga raha sitraka ao Tompo. Ny hanafoananao izany tsimoka retina izany, tsy hanakely tsy hanatarefana intsony ito amin'ity izao tontolo izao ity, ito amin'ity firenena malagasy ity, any amin'isa tokantrano sy ny isam-baravarana. Tompo, raha mety ianao dia ampaherezo ny olona rehetra, na ny salama, na ny fianakaviana, na ny mpitsabo, na ny mpitondra fanjakana, na izay rehetra manana andraikitra amin'ny vantana na ankolaka, amin'ny ady atao amin'izao valana retina izao, ampaherezo izay Jesoa, mba hiara-miasa aminao hamongotra izao valana retina izao. Fa ny tena fanerenay Jesoa dia tsy ny valana retina ihany ny fongorana, fa ny endrim-paharatsiana rehetra izay mahatonga ny zanak'olombelona tokoa ho tafasaraka aminao, dia ny fizahozahoana, fiveran-tena ho zavatra, fa indrindra ny fanatonanao Andriamanitra sy ny fivavahana aminao. Indreto izay Tompo mitalao aminao, ny fanahinao no ampivelonanay aminao Andriamanitra, ka anaovanay ho sarobidy indrindra ao amin'ny fiainanay, ny fanomponanao, ny fanomezam-boninahitra anao, anaovanay ho sarobidy tokoa eo amin'ny fiainanay amin'izao sisa izao, ny fankatiavana, ny famelan-keloka, ny fanohanana indrindra fa amin'ny vanim-potoana sarotra. Jesoa Tompo, sy njovo ireo mahantra, sy njovo ireo sahirana andrindra rehetrany, mba mahay misahaza ho azy izy Tompo, mba azahoany manome voninahitra anao. Sy njovo manokana Tompo ireo ao anatin'ny ady sarotra ankehitriny, any amin'ny hopitaly any,
any amin'ny fiarahamonina rehetra any. Jesoa eno nomba azy ireny. Amin'ny fahaiza-manao ny mpitsabo, anorevitra ny tompon'andraikitra rehetra mba azahoany tokoa manatanteraka ny baikinao Jesoa. Dia mba ahatonga ny olona rehetra tokoa ho vavolombelona ao. Ka ninona sakatsakana ary ao anatin'izany ny valana retina maro samihafa. Dia mba fongoro zany Jesoa. Tompo tianay io. Ataovy mitoetra ty anatinay koa ny fanahinao. Ka na dia eo raha izay mety tebotebo manjoany tsirairay avy, ome fitoniana isa-tokantrano Tompo. Ome fitoniana isam-baravarana ka samy ady sy avo zay. Fa le fandresenao Jesoa dia ho an'ny mpino rehetra, ho an'izay rehetra mandeha sy mahita izao fiaraha-mivavaka izao. Koa zany Jesoa ny angatanay, anjakanao aty amponay rehetra, ka melomanao anay izay maty ao amin'ny fahotana, maty ao anatin'ny tahotra sy ny fanahina, ka mba ho velona ny finoana. Anina fanantenana fa manana hevitra hiverina ny fiainan'ny malagasy, ny fiainan'ny zao tontolo zao tokoa ianao Tompo. Indrindra fa ny fiainan'ny fiangonanao dia hevitra mba hitondra fiadanana. Fa tsy losa. Tompo, miantoraka aminao zahay, mba ambino izay rehetra ezaka atao ampandrosoana ny fanjakanao, ambino izay rehetra ezaka atao anafoanana izay rehetra sakatsakana rehetra tsy ahafahana manome voninahitra anao. Ary isan'izany zao valana retina coronavirus zao, ambino ny ezaka rehetra atao Tompo amongorona izany. Jesoa Tompo, tsy misy miafina aminao koa ny fiainana rehetra ankehitriny. Ianao Tompo nirinay, hitoetra, ho pampahery, ho pampiony, ho mpitantana any amin'ny isa-tokantrano, any amin'ny isa-tanàna, any amin'ny isa-pirenena. Ka tsy arovanay tokoa fa ianao Jesoa ilay velona, ianao Jesoa ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony Tompo, dia miara-dalina sy miara-mizotra aminay, indrindra fa amin'izao fahasairana sy ady hatrehina amin'ny aretina izao. Jesoa Tompo dia ampitombo ny fankatiavan'ny mpiarabelona manerana amin'izao tontolo izao, ampitombo ny fankatiavan'ny mpino manerana amin'izao tontolo izao, ka mba ho fotoana tokoa izao Jesoa, mba anehoany fanomanana, fifanampiana, mba anehoany famelan-keloka sy famindrampo, anehoanay fifanomezan-tanana sy fiaraha-miasa. Tompo tianay, mbola maro izay mety vetiveti-pon'ny tsirairay avy. Isan'ireny ny faniriana indrindra amin'izay isokafan'ny fiangonana. Isan'ireny ny amin'ny faniriana indrindra mbo hijoro vavolombelonao any rehetrarehetra. Isan'ireny mba faniriana anana ny tsirairay avy ny sahaza ho azo entina manome voninahitra anao. Tompo resy lahatra nefa izay. Fa ianao ny tena mahalala ny mahasoa sy mahatsara ny tsirairay avy, ny isa-tokantrano, ny isa-pirenena ity izao tontolo izao ity. Ko ny faniriana sy ny fangatana i Jesoa dia aoka ny sitraponao ny tanterahana fa vonin'izay anatanteraka izany. Dia tiany ary Tompo ny ampiombony izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any ny sitraponao, ety atany takiny ny an-danitra, eo anay no izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay, takina mialana izay meloka taminay, ary izay mitondra anay amin'ny fankapana, ho manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Izao antsika riavako ny fahateteran'izao fankalazana amin'ity Alahady 12 Aprily, Alahady Paska ity. Isaorantsika Andriamanitra fa tanteraka soangatsara zany. Misotranao ihany koa riavako miara-miombavaka tany amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any. Ny Tompo tokoa ny mpandresena anao antsika rehetra aminy. Fa maneho entona ihany koa ny fisaorana sy ny fankasitrahana ireo teknisianina maro izay miara-miasa ahatonga izao fankalazana izao mba voarainao any amin'ny isa-tokantrano tsirairay avy any. Fanahy masina tokoa ny momba na ny teknisiana na itsika rehetra mba azahoantsika tokoa mankalaza an'Andriamanitra, miaina ny fitahin'Andriamanitra, andray ny fampahirezan'ny Tompo indrindra fa ao anatin'izao fotoan-tsarotra izao. Ary zany tiavana manafarana anao, ajaho tsara ireo lamina, ireo torolarina, ireo fandaminana izay atolotr'antsika rehetra ankehitriny. Isan'izany ny fijanonana ao an-trano, isan'izany ny fahazotoana manasa tanana, sy ireo fandaminana maro samihafa, na atao amin'ny mpitsabo, na atao amin'ny mpitondra fanjakana. Ajaho ireny fandaminana ireny, fa miara-miasa tokoa ny zavatra rehetra ahasoa izay tian'Andriamanitra. Paska fandresena riavana izao anio izao. Fotoana lehibe ao antsika satria Jesoa dia nandresy ny fahafatesana ilay fahavalo farany. Ianao koa riavana amin'ity anio ity dia tarefa notahiny Tompo manokana ianao, ary miombona izany fandresena amin'izany. Koa inoy fa miomby mpandresena amin'ny tomponao.
ka na inona karazana ady atrehanao mbona tsy ankehitriny, miady amin'ny fahotana, miady amin'ny tsy fandriampahalemana, miady amin'ny arety mandringana coronavirus, tsaro fa raha miaraka amin'ny tomponao dia hivoaka mpandresy miaraka amin'ny ihany koa. Ny farany avana dia izao, maty ny finoana raha tsy misy asa. Ary izany no anisan'ny fanontaniana maro izay nalefa ny maro tamin'ny tenako tao anatin'izao herinandro izao. Ahoana ny amin'izay nehoana amin'ny endrikita maso ny amin'izany finoana izany, indrindra moa dia amin'ny hoe efa zatra loatra ny mpianakavy ny finoana rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra sy voavela eloka dia manolotra fanomezana ho an'Andriamanitra manatanteraka rakitra izany. Dia manasanao ary avako amin'ity anio ity, sisy maharatsy an'izany. Manasanao aho mba hanatanteraka tokoa izany fisaorana an'Andriamanitra ihany anisy tokantrano tsirairay avy. Santioniny amin'ireny afaka makavalopiray nisy tokantrano. Rehefa tonga ny fotoana ny rakitra dia arotsaka ny rakitra isaky ny vavaka na isaky Alahady. Rehefa tonga ny fotoana izay sokafan'ny fiangonana dia hoe tsy aty-am-piangonana ireny rakitra ireny. Hampandrosoana ny asan'Andriamanitra, hampandrosoana ny fitohina ny filazantsara izay tanterahan'ny fiangonana. Ao anatin'izany rehetra izany efa levana dia tsarofy fa izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Ao dia mampahiry ianao raha soanao mandrakarivarevana, tsy irery ianao fa miaraka aminao ny Tompo ary mijery ianao indrindra izy amin'izany rehetra izany. Ankehitriny ary havana dia tonga eo amin'ny fotoana isika izay anehoantsika amin'ny endrikita maso ary izany asan'ny finoana izany amin'ny alalan'ny fanatanterantsika ny rakitra any amin'isa tokantrano izany. Ny hira 270 ry havako, indrindra ny voalohany sy ny faefatra no iraintsika eo anatin'izany. Miangavy ny renim-pianakaviana isa tokantrano nandreny mpianakaviana mba hanaty izany rakitra izany arak'izay nitain'Andriamanitra tsiratsirairay. Aza tonoana ry havana fa fanomem-pifaliana no tian'Andriamanitra. Ka samy manao arak'izay nitain'ny Tompo azy ao voninahitra ny tomponsika. Hira 270, indrindra ny voalohany sy ny faefatra. Dia ariavako hanolotra izao rakitra izao ho an'Andriamanitra isika ary hanavondray ny fanoratenantsika ao Vavolombelon'ny Jesoa ilay nitsangana tamin'ny maty. Hivavaka isika. Tompo Jesoa, indreto zahay sy ny ankohonana izay nomenao anay. Resy lahatry ny teninao zahay. Resy lahatry ny antsonao zahay mba hompitory ny filazantsaranao. Indreto izay Tompo manolo teny. Ao Vavolombelonao. Atao tokantrano amin'izao confinement izao, fa vonona izay Tompo. Efa tonga ny fotoana izay ahafahana mivoaka hanatanteraka izany asa masina izany. Rehetra izay Tompo, tsy ny tenana ihany no atolotrainako anao, fa izay rehetra nitahinao anay koa. Ny fahasalamana, ny fotoana, indrindra fa ny vola izay nitahinao anay, dia atolotra izany Tompo. Mba fampandrosoana ny asanao dia ny fitohina ny filazantsaranao izany. Dia amin'ny anaranao Jesoa no hanomana izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Dia ary avako amaran'izao fiaraha-mivavaka izao isika. Ny 270, indrindra ny voalohany sy ny 15
ho ataontsika aoenan'izay kosa dia atolotra ny tsotra. Ny hira 150 indrindra ny voalohany sy ny fahatelo ataontsika aoenan'izay dia atolotra ny tsotra. Zava-dehibe tokoa ry havako ny azahoantsika mandray ny tsodrano amin'izao andron'ny Paska satria tsodrano mpandresena tokoa izany. Mba tonga antsika rehetra tokoa misakaizan'i Jesoa ilay mpandresy. Ko raisoanao ry havako ny tsodrano izay atolotra ny anaran'ny Tompo Jesoa manao hoe: ary Andriamanitra ny fiadanana izay mitondra an'i Jesoa tompontsika mpiandro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny rano fanekena mandrakizay. Izy ny tanteraka aminareo ny tsara rehetra, anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinao izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesoa Kristy. Ho azy ny voninahitra mandrakizay, fa aminareo ny fanahy ny fampiononana sy ny fampahirezana mandrakizay. Amen. Dia ao an'Andriamanitra ireny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.